Mbola tantara mitohy hafa indray ihany koa izany ho an'ny fifidian'ny niveau section Antananarivo renivohitra ny taranja atletisme iny fa mandra-piandray izay ho an'ny taranja tolona kosa dia efa manoma tena fatratra amin'ny fandraisan'ny anjara amin'ny Lalaon'ny Frankofonia izy ireo anisy ary ny fifaninanana atao anatin'izay. Saika nivoaka nandresy avokoa ireo ekipa ireo mpitratroka voafantana ao andrafitra izany ekipa pirenena izany nandritra ny lalao zato hoe nitsapana ireto ekipa pirenena ireto tetsy amin'ny iraisam-pirenena omaly tolakandro. Ny fiatrehana ireo lalao iraisam-pirenena toy ny Lalaon'ny Frankofonia sy ny fiadiana ny tompondaka erantany ho an'ny sokajy Cadet junior dia nikarakara fifaninanana grand défi ry zareo avy eo amin'ny fédération malagasy ny taranjatolona omaly sabotsy tetsy amin'ny iraisam-pirenena. Nisongadina araka izany ireo mpitratroka voafantina ao anatin'ny ekipa pirenena izay samy nivoaka mpandresy avokoa. Anatin'ny préparation izay tafiditra anatin'ny fampivondronana ny regroupement efa rovolana mahery zay no nanao regroupement teto amin'ny Académie nationale des sports ny équipe nationale Cadet junior senior confondu ireo dia tafiditra amin'ity andro alohan'ity izay hitsapana karazana combat test andreo équipe sélectionné nationale ireo mba ahafahan'ny technicien ihany koa zany manao tombana hoe inona ny tokony mbola ho amboarina, inona no tokony ho asaraina sy ny sisa satria azadiny fa ray volana eo sika zao mialohan'ny lalaon'ny tany miteny frantsay na ny francophonie any France dia ankoatran'izay nefa raha ohatra ka sisy ny sampona dia hiatrika ny championnat du monde cadet amin'ny faharoapolo ka hatramin'ny fahadimy ity volana ity ny eto anivon'ny taranjatolona any Serbie ary ny jeu de la francophonie ho an'ny senior any Nice dia ny championnat du monde ihany koa any Budapest après ny jeu de la francophonie ary ho an'ny junior dia hiatrika ny stage confederace any Maurice sy eto Madagascar. Zay zany mampatonga ny hoe regroupement cadet junior senior no iarahana eto. Physique aloha dia tactique dia manao test combat autofrance zay ny sabotsy mba efa hitako any miady ireo dia nisy nefa nanao tamiko efa nangesana dia nanarina lelesy koa dia nangesana palmarès international dans tout le monde. Médaille de bronze dans le championnat d'Afrique. L'entraînement isanandro dia fois par jour dia ao anatiny miasakasaka amin'izay dia manao physique dia manao tapis. Impiry anao rehefa nanao combat international? Indray mandeha nanao championnat d'Afrique. 5e place. Ary ny teto tanindrazana nanao ny palmarès? Champion de Madagascar, des champions européens. Fantatro tsara izy aiza hoaiza ny fahavolonana amin'io? Inona no tena? Par rapport amin'ny zavatra natao ohatra amin'izay dia amin'izao aloha tena vonona tsara mihitsy atrika ilay izy ary ny voninahitry ny Madagascar. Toy izao ary nivokatra tamin'izany fifaninanana izany ho an'ny sokajy Cadet dia Lutte no voalohany rasoa vonjena laharana faharoa antrinena raha malala ho an'ny latsaky ny 20 kilao io. Ho an'ny latsaky ny 20 kilao kosa dia voalohany Ema rasoa nantenaina rarina faharoa Julienne Rasendrasoa. Ho an'ny sokajy Cadet latsaky ny 20 kilao voalohany Antonio Andriany Rimalala avy eo amin'ny 3FP ary larina faharoa Iasina avy eo amin'ny 3FP ihany koa. Latsaky ny 13 kilao larina voalohany Rakotiniena larina faharoa Jeremy Roland avy eo amin'ny 3FP. Sokajy junior zazavavy latsaky ny 15 kilao voalohany Xena Antriniena farina faharoa Ema Yobani avy any Moromani. Eo amin'ny junior zazalahy latsaky ny 15 kilao voalohany Marlena Arabiala avy any Moromani ary larina faharoa Inardi Nomenjanahary. Latsaky ny 10 kilao voalohany Eme Rakotiniena ary larina faharoa kosa Iandry Rasamzafy. Latsaky ny 17 kilao dia voalohany Hercule Arandria Miandrosoa ary larina faharoa Tsiry Ranaifsoa. Eo amin'ny senior sokajy vehivavy larina voalohany Gilberta Fitiavana
ary larina faharoka dia eme sendra arniaina latsaky ny 5 kilao voalohany larisa antriniaina larina faharoa kosa Claudia Rarinirina. Eo amin'ny senior lehilahy latsaky ny 10 kilao voalohany Fabien Andria Mianta faharoa Manandaza Razafimaova latsaky ny 19 kilao voalohany Tody Soratolo Janahary faharoa Bali Randriana Tondro latsaky ny 17 kilao voalohany Bernard Andria Nirmalala ary faharoa Itina Mahati Razafimaova.